Herinandro lasa teo kosa no voasambotra ny lehilahy iray teny amin'ny zaridaina Taninarenina teny Pandrara no sady kandida ihany koa amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny fifidianana ho avy voaroroy amina tranga fisolokiana maro samihafa moa ity lehilahy ity ary androany natanterahana ny fitsarana voalohany mitondra ny akon'izay Volaravavy Tsirako Darson. Ndrara mahakasika ny fisolokiana andefasana olona iasan'ny Kanada sy Australia no ny antson'ny fitsarana ilay Pandrara sady kandida amin'ny solombavambahoaka. Milaza ho mahita hevitra ahafahana mahita lalana isanan'ny Kanada sy Australia izy. Vola efa amina miliara tamin'ny olona maherinjato no haninjehana azy. Rehefa tena no amarinina nefa dia tsy misy akory ny orinasa izay nilazainy fa mikarakara izany. Tonga niatrika ny fitsarana ny mpitory. Ankoatra ny mpitory anefa dia olona anjato izay tratra fisolokiana nataon'ity lehilahy Pandrara ity sady kandida ho solombavambahoaka no tonga teny amin'ny fitsarana nosy androany. Araka ny fanazavana azo dia olona manodidina ny 30 no voafitaka tamin'ny tolotr'asa natao ho an'ny Kanada. Eo amin'ny 15 eo kosa ireo voasoloky amin'ny asa ho an'ny Australia. Toy izany koa ireo fikambanana sasany izay fahitana olona anjatony tafaroboka tamin'ny fampanantenany. Tsy mbola nanambaka mikasika ity raharaha ity teo anivon'ny fitsarana fa ny 30 septambra ho avy izao vao hamoaka ny didy momba ity raharaha ity. Raha piso talata 3 septambra 2024 dia mbola hiatrika ny mpitsara eny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy noho ny raharaha fanenjehana hafa momba na fisolokiana ity kandida ho solombavambahoaka ity.